Faly miarabanao tonga soa eto amin'ity chaîne YouTube Torah-Gasy ity Jacob Arsoina anarako ary tamin'ny taona 1994 2016 tamin'io zany nateraka indray tamin'ny taona 2016 zany nateraka vaovao né de nouveau ny fanontaniana dia hoe inona ny tanjona ho tratrarintsika eto amin'ity chaîne YouTube Torah-Gasy ity. Arak'izay anaran'izay hoe Torah-Gasy izay midika hoe Torah ho an'ny Malagasy, Torah ho antsika gasy, izany hoe ity chaîne YouTube ity zany dia ataontsika fampianarana ny Torah ho an'ny Malagasy rehetra. Tsy haiko ianareo rehefa mba nahatsikaritra hoe maniry ohatran'ny anana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Ary be dia be ny Malagasy no mandeha mivavaka isan-kalahady, tsy tapaka isan-kalahady fa tonga any am-piangonana foana, miterin'Andriamanitra mihira, mibebaka, mangataka famelan-keloka, mihaino toriteny, manatitra rakitra. Izany hoe tena nivavaka ny Malagasy, tena nivavaka be. Kanefa jereo ange ny firenentsika Madagasikara tompoko dia mitazona ny larina fahadimy amin'ny firenena faran'izay mahantra indrindra eran'izao tontolo izao. Isika no fahadimy farany alohan'ny gisitra. Jereo tsara ange statistika io hoe navoaka ny site internet statista.com. Classement des pays ayant le plus faible produit intérieur brut, PIB, par habitant dans le monde en 2023. Zany hoe io zany ny statistika tamin'ny 2023. Io statistika io dia navoaka tamin'ny avril 2024. Date de publication avril 2024. Dia jereo hoe izy amin'izay voalohany amin'ny gisitra eo. Voalohany amin'ny gisitra dia Burundi. Ny faharoa dia Sierra Leone. Ny fahatelo Sud-Soudan. Ny fahaefatra dia République centrafricaine ary ny fahadimy dia Madagasikara. Madagasikara ny fahadimy amin'ny gisitra. $529 par habitant ny PIB. Avy eo jereo indray ty site internet anankiray ity, banquemondiale.org. Ty indray résultat tamin'ny 2024. PIB par habitant, dollar US courant, heavily indebted poor countries, HIPC. Zay adika amin'ny teny frantsay hoe pays pauvre très endetté, PPTE. Zay adika amin'ny teny malagasy hoe firenena mantra faran'izay boka trosa. Trosa lava, tsy mijanona amin'ny trosa, dia farany lasa boka trosa. Dia jereo amin'izay hoe iza ny fahadimy amin'ny gisitra eo? Iza ny fahadimy? Madagasikara. Madagasikara 2024 $545 US par habitant ny PIB. Tsy haiko ianareo fa indraindray za dia tena lasa mandeha feritreritra hoe fa maninona Madagasikara no mitazona ny larina fahadimy amin'ny gisitra. Kanefa eto Madagasikara tsy misy guerre, tsy misy ady eto, tsy tany miady Madagasikara, dia maninona ny manitra avelona ohatran'izao ny fikanetsika. Raha ny zavatra marina no jerena dia toa mba misy resource ihany ty Madagasikara ity. Toa mba manana harem-pirenena ihany ity Madagasikara ity. Kanefa dia maninona mahantra fahadimy amin'ny gisitra. Raha ohatra hoe fa 70 na fa 50 mbola sava. Fa tiana hoe ary amin'ny fahadimy amin'ny gisitra fa maninona? Tomba be dia be ihany anieny Malagasy mandeha mivavaka isan-kalahady. Mandeha any am-piangonana isan-kalahady. Kanefa maninona Madagasikara ny fahadimy amin'ny gisitra? Inona ny tena antony mahatonga ny firenentsika mahantra ohatr'izao? Fa maninona? Ny fanontaniana dia hoe moa ve isika tena manao ny marina eo amin'ny andavanandrom-piainana? Sa rehefa isan-kalahady ihany vao manao ny marina? Moa ve isika tena mivavaka isan'andro isan'andro? Sa rehefa isan-kalahady ihany vao tena mivavaka?
Moa ve isika mahafantatra marina hoe inona ny tena sitrapon'ny tompo andriananahary? Inona ny tena zavatra ankasitrahan'ny tompo andriananahary? Le mpivavaka makany am-piangonana isan-kalahady, dia avy eo manao izay tiana ataony rehefa andavanandro. Io ve ny sitrapon'ny tompo? Sa le mpivavaka mahafantatra ny sitrapon'ny tompo? Mikaroka ilay sitrapon'ny tompo aloha, dia avy eo rehefa mahita sy mahafantatra n'ilay sitrapony, dia mitazona n'izany ao am-po, raiki-pity mihitsy amin'ny sitrapon'ny tompo. Dia avy eo lasa miaina ho azy isan'andro ao anatin'izany sitrapon'ny tompo izany. Izany hoe, lasa fiainana le izy, miaina ao anatin'ny sitrapon'ny tompo andriananahary isan'andro. Izany hoe, le izy zany tsy atao teoria be any am-piangonana fotsiny, na koa atao hoe spirituel be any am-piangonana fotsiny. Dia vao mivoaka eo dia zavatra hafa natao, tsy atao an'izay le izy, fa tena atao fiainana mihitsy le izy. Dia izay ny anton'ity chaîne YouTube Torah-Gasy ity, hampianatra Torah ho an'ny Malagasy rehetra. Tena tsara be raha makany am-piangonana ianao isan-kalahady, midera ny tompo andriananahary, mahafinaritra ny tompo mihaino ny feonao, mihira midera anazy. Fa ny tena mahafinaritra anazy indrindra, dia ianao mahafantatra ary miaina araka ny sitrapony. Ny tena zavatra mahafinaritra n'andriananahary indrindra, dia ianao mianatra, dia avy eo ianao mahay, dia avy eo ianao raiki-pity, dia lasa manaraka ho azy amin'ny fonao ny sitrapony. Dia izao, ity misy zavatra lehibe tena mila fantaritsika rehetra. Ny teny hoe Torah dia teny hebreo. Ny olona amin'ny teny hebreo dia ny jiosy. Teny razan'ny jiosy izany ny teny hebreo. Dia ny dikany hoe Torah, raha dika amin'ny teny hebreo, ny dikany dia hoe instruction amin'ny teny frantsay. Izany hoe toromarika amin'ny teny malagasy. Ny dikan'ny Torah izany dia toromarika. Toromarika fa tsy lalàna. Samihafa be izany, tsy mitovy mihitsy ny toromarika sy lalàna. Kanefa dia ity, izao tontolo izao rehefa manazava ny dikan'ny Torah, dia ataon'zareo hoe loi amin'ny teny frantsay. La loi de Moïse, ny lalàn'i Mosesy. Tsy haiko raha azonareo le fitaka ao amin'ilay traduction, fa misy famita-pitanao. Fa maninona ny instruction no lazaina fa loi? Tsy mitovy izany. Fa maninona ny toromarika no lazaina fa lalàna? Tsy mitovy izany. Eo amin'ny andavanandro izao, raha vao maheno an'io teny io, lalàna, dia matahotra ny olona. Tonga dia matahotra ny olona satria mampigahatra ny mandika lalàna. Izany hoe, vao maheno an'ilay teny hoe lalàna ny olona, dia matahotra izy. Dia raha ohatr'izay ary ny fahatahoran'ny olona ny lalàn'olombelona, dia eritrereto anie, mba ohatry ny ahoana ny fahatahoran'ny olona rehefa tenenina momba ny lalàna ao amin'ny Baiboly. Eritrereto tsara anie. La Torah, izay adikan'izao tontolo izao hoe la loi de Moïse, ny lalàn'i Mosesy amin'ny teny malagasy. Tsy vao maika ve ilay olona lasa matahotra be, hoe ity tena lalàna avy amin'ny Baiboly, lalàna avy amin'ny andriananahary. Vao maika ilay olona lasa matahotra be, dia avy eo ilay olona lasa matahotra hamaky Torah. Aiza moa ny sasasasany amin'ny kristianina tsy handositra rehefa tenenina hoe ndao hamaky testameta taloha. Le izy vakiny ihany, vakiny eo amin'ny molony fotsiny, fa ny sainy sy ny fony tsy mifantoka ao amin'ilay zavatra vakiny. Za zao mino fa misy sasasasany aminareo ireo mety mieritreritra hoe ny apôstôly Paoly anefa nyteny hoe ny kristianina efa eo ambany fahasoavan'ny tompo fa tsy eo ambany lalàna intsony. Dia hoy izy aminao izay mieritreritra an'izay hoe tandremo tsara, mitandremo ianao, fa Jesosy Kristy tompo, izy tena ny metsy no nilaza fa tsy tonga hanafaona ny lalàna izy, fa tonga hanatanteraka ny lalàna. Mateo 5:17. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna, na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Mazava be io. Tsy tonga aho handrava ny lalàna fa hanatanteraka ny lalàna. Hanatanteraka ny Torah no nahatongavan'i Jesosy 2000 taona lasa. Ary ny dikan'io dia ity. Isika izany rehefa mamaky ny evanjely,
Rehefa mamaky ny fitoriana nataon'i Jesosy Kristy, izay tantarain'i Matio, izay tantarain'i Marka, izay tantarain'i Lioka, izay tantarain'i Jaona ao anatin'ny evanjeliny, rehefa mamaky ny asan'i Jesosy tia tany ao anatin'ireo boky ireo tsika, dia ny fanontaniana tokony hapetraka ao an-tsaina dia hoe inona amin'ity zavatra ataon'i Jesosy ity izao no fanatanterahana ny Torah. Ny tompo efa niteny hoe ny zavatra ataoko dia fanatanterahana ny lalàna sy ny mpaminany. Noho izany, isika izany rehefa mamaky ny andininy amin'ny baiboly ao anatin'ny evanjely dia apetraka foana ny fanontaniana hoe aiza ao anatin'ny Torah izao no misy ny faminaniana an'ity zavatra ataon'i Jesosy ity. Izany hoe ny tena dikan'io andininy 720 io izany dia hoe dinio tsara ny zavatra ataon'i Jesosy ao anatin'ny evanjely. Io zavatra ataon'io dia tsy inona akory fa fanatanterahana ny Torah. Dia avy eo amin'izay ndana tadiavo any anaty Torah any hoe aiza ao anaty Torah no maminany an'io zavatra no tanterahana io. Izany hoe ny evanjely izany dia entrée fotsiny fa ny Torah ny tena plat de résistance. Amuse-bouche fotsiny ny evanjely ampidirana antsika ao anatin'ny Torah, fa ny Torah ny tena sakafo. Ny evanjely izany dia varavarana fidirana fotsiny entin'i Jesosy hitarihana ny saintsika handeha handalina ny Torah. Satria ao amin'ny Torah ao ny tena misy ny sekre rehetra efa nomaniny Zanahary miaraka amin'ny Jesosy Kristy ho antsika. Le izy izany ohatran'ny akamatatra, lasa kilalao le izy, lasa kilalao-tsaina. Rehefa manatanteraka zavatra anankiray Jesosy amin'ny evanjely dia mila mitady tsika hoe inona ao anatin'ny Torah io zavatra tanterahana io. Ndao angintsika haka ohatra anankiray, inona ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy Kristy? Tsy ilay namadika ny rano lasa divay ve? Rano avadika divay nandritra n'ilay fetin'ny fampiakaram-bady tokana. Rano avadika zavatra menamena. Dia aiza ao amin'ny Torah no misy an'izay. Aiza ao amin'ny Torah no misy fahagagana voalohany nataona mpaminany anankiray dia io fahagagana voalohany io dia rano avadika zavatra menamena. Tsy Mosesy ve nanao an'io? Ny fahagagana voalohany nataon'i Mosesy tamin'ny Egyptianina dia namadika ny rano ho lasa rà. Io ny loza voalohany tany Egypta nataon'i Mosesy. Dia inona ny dikan'izay? Ny tian'i Jesosy ho azontsika eto amin'ity fahagagana voalohany taokana ity dia hoe Jesosy dia tonga hanatanteraka ny asa izay nataon'i Mosesy. Dia jereo tsara fa Mosesy, ny asa nataon'i Mosesy dia nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Farao. Nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina. Ny dikany hoe Egypta dia izao tontolo izao. Ny dikany hoe Farao mpanjakan'i Egypta dia Satana mpanjaka n'izao tontolo izao. Izany hoe ny dikany hoe zanak'Israely andevozin'ny Farao izany dia hoe ny olona eto ambonin'ny tany dia andevozin'ny fahotana, andevozin'ny Satana. Izao ny fanazavana an'io, hainao tsara ity. Ilay Mosesy tonga nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Farao. Ny dikan'io izany dia hoe Jesosy Kristy tonga hanafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny Satana. Ny dikan'io dia hoe Jesosy Kristy tonga hanafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Ny olona rehetra dia andevozan'ny fahotana daholo. Ary zaza miteny aminao io dia efa nandevozin'ny fahotana. Jereo tsara ny dia dinio tsara fa ny tsirairay amin'ny olona dia misy fahotana au moins anankiray manandevo azy. Ao ny andevozin'ny kolikoly, esclave de la corruption. Vao mihetsika dia kolikoly, mba meo vola kely dia vita haingany. Ao ny andevozin'ny fieboebona, mieboebo eo amin'ny Facebook eo, izany tena dadany, izany tena deba. Misy ny sasany andevozin'ny fijangajangana, manambady nefa dia lasa manao sexe any ivelan'ny tokantrano. Misy moa izany ny andevozin'ny rongony, be dia be ny andevozin'ny toka. Ary ny tena loza indrindra dia ilay andevozin'ny vola. Tena loza be satria mametraka ny vola ho eo ambonin'ny tompo andrenanahary.
mamono conscience noho ny vola dia manao ny tsy fanao. Vonoina ny feo an'ny fieritreretana noho ny vola dia lasa capable de tout. Kanefa rehefa isan-kalady dia tonga mivavaka ary am-piangonana ary daholo ry zareo. Mody manao anjelikely ao anatin'ny akanjona dekona sy lolona. Ny sasatsasany amin'ny dekona sy ny lolona dia ohatran'izany. Ny sasatsasany amin'ny kristianina tsotra koa dia ohatran'izany. Mivavaka be ry zareo rehefa alahady dia miverina amin'ny fanao ny alatsinainy. Izay ilay fanandevozana, tsy afa-miala amin'ilay fomba mahazatra. Na dia mivavaka ohatran'inona azany, tsy hanao tsony hiala amin'io miezaka miala fa mamerina ihany rehefa elaela. Izay ilay hoe andevozy ny fahotana, tsy afa-miala fa voageja. Na dia mivavaka mitsingologoloka isan-kalady aza dia vao tonga ny alatsinainy dia raikitra indray. Satria nahoana? Satria andevozy ny fahotana, andevozy ny satana. Ohatran'ilay zanak'Israely na andevozy ny Farao tany Ekipta. Dia inona ary ny vahaolana? Inona ny solution? Ahoana ny fomba atao mba ho afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana io? Eno tsara ty. Raha ohatra zao za miteny aminao hoe Jesosy Kristy ny vahaolana dia maneke amin'ny vavanao sy ny fonao fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy anao, raha izay fotsiny dia tsy ampy. Ary raha ohatra zao ianao manontany amin'ny mopera na manontany amin'ny pastera hoe ahoana ny fomba ialako amin'ny fanandevozan'ny fahotana, dia izay niteneniko anao teo izay no avaliny anao. Maneke amin'ny vavanao sy ny fonao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy anao dia ho voavonjy ianao. Zao anefa, ny zavatra marina ara-baiboly dia tsy ampy io. Dia inona ary zany ny tena vahaolana? Inona ny tena solution? Ny tena vahaolana tokana ary tsy misy vahaolana hafa afa-tsy izay dia ny fahaterahana indray. La solution, c'est la nouvelle naissance, naître de nouveau. Ateraka indray, ateraka vaovao. Raha tianao zany no afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana, amin'ny fanandevozan'ny satana, ny vahaolana dia mila ateraka indray ianao. Ary ny fahaterahana indray dia voalaza mazava tsara ao amin'ny Torah. Vita faminaniana mazava tsara ao amin'ny Torah, nouvelle naissance. Dia ity amin'izay misy fanontaniana. Aiza ho aiza ao amin'ny evanjely no miresaka momba ny fahaterahana indray? Aiza ho aiza ao? Ao amin'ny Jaona toko 7. Raha ohatra efa namaky ny Jaona toko 7 ianao, misy an'i Nikodemosy niresaka tamin'i Jesosy Kristy momba ny fahaterahana indray ao, momba ny fahaterahana vaovao. Dia ary amin'ny farany resaka zareo ary vaky lobe mihitsy Nikodemosy satria tsy misy azo mihitsy ny fanazavana amin'i Jesosy azy. Jaona toko 7 andiny fahasivy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Eto izany dia Nikodemosy dia vaky loha izy eto. Tsy azony mihitsy ilay zavatra hazavain'i Jesosy anazy. Dia hoy Jesosy namaly azy eo amin'ny andiny manaraka, andiny 10. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Eto izany Jesosy dia tena gaga be mihitsy hoe ianao very Nikodemosy mba hanara-mpampianatra Torah nefa tsy hainao hoe inona izany fahaterahana indray izany? Nicodème, tu es un expert en Torah, tu enseignes la Torah aux Juifs et tu ne sais pas qu'est-ce que la nouvelle naissance. Mba alaivo tsara tsaina anie hoe misy mpampianatra matematika izany ao, dia tsy hainy akory hoe firy mivaly ny racine de 2. Dia ohatran'izay koa ny dikan'io fanontanian Jesosy io. Ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala ny momba ny fahaterahana indray? Izany hoe raha ny tokony ho izy izany dia tokony fantatry Nikodemosy ny fahaterahana indray raha ohatra izy ka tena mpampianatra ny Torah. Ny dikan'izay dia hoe ny fahaterahana indray izany dia efa voalaza mazava tsara ao anaty Torah. Noho izany tokony fantatry Nikodemosy. Ao anaty Torah ao ny fahaterahana indray, efa vita faminaniana ao.
ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Farao dia isan'ny faminaniana ny fahaterahana indray. Ary Jesosy Kristy dia nanantanteraka ny faminaniana io. Ny rany Jesosy Kristy no manafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny fahotana, amin'ny fanandevozan'ny Satana. Azonareo ve? Sombitsombony fotsiny izay fa ho hitantsika eo amin'ny video manaraka ny fampianarana momba ny Torah. Inona ny dikany hoe Torah? Atao inona moa zany Torah zany? Misy ilavana azy ve ny Torah? Moa ve azo ampiharina eo amin'ny fiainana andavanandro ny Torah? Moa ve Jesosy Kristy nampianatra momba ny Torah? Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers. Ho tahina ny ianao zanaharinay, andriananahary. Amen.